Tefa almerabantsika indray tonga eto amin'ny tafasira episode manaraka dia raha ohatra hoe mbola tsy abonné anao dia manasa anao hiditra ho abonné ary raha efa abonné anao dia azadino ny manindra an'ilay cloche kely mba azahoanao notification foana rehefa misy tafasira mivoaka indray na vidéo mivoaka vaovao ato amin'ity chaîne ity. Ao anatin'izany koa azadino ny mi-j'aime an'ilay vidéo raha efa abonné anao na mbola tsy abonné koa dia azadino manao an'izay fa mba ho fanohanana an'ity chaîne itsika ity. Dia zay mianofinaritra ary. Fantatrao ve fa mety efa niaina ianao talohan'izao fiainan'izao? Asa ohatra hoe mpanefoefo be ianao talohan'izao fiainan'izao fa amin'ity fiainan'ity fotsiny ianao mety resiresy kely. Tsoda ny anarako dia rahanao zao tafasiry. Ny réincarnation indray no resahako anao androany na ny fiainana talohan'ny fiainana. Azo lazaina koa hoe ny fiverenana ho nofo. Ny dikan'izany réincarnation izany raha hazavaina ambangivanginy dia rehefa maty ny vatana iray dia miala ao anatiny ilay fanahy ary mankany amin'ny vatana hafa. Mety ho olona, mety ho biby ary mety ho zava-maniry koa. Izany hoe rehefa maty ianao tsy voatery miverina olona ihany fa afaka lasa biby koa na zava-maniry. Fivavahana sy filozofia maro no efa mamoy an'izany hatramin'ny fahagola ary ahitana an'izany daholo ny asa soratra rehetra tamin'izany. Ao anatin'izany ohatra ny tena niresaka an'izany dia iry Pythagore, iry Empédocle ary iry Platon efa namoy an'izany hevitra izany foana hoe réincarnation. Maro dia maro nefa mino an'izany tany amin'ny Egypte fahagola, ny Afrikana, ny Extrême Orient, ny hindouisme, ny jainisme, ny bouddhisme, ny sakisme ary ao koa ny yézidisme. Maro be ny boky masina milaza an'izany hoe réincarnation izany ary ahitana an'izany resaka incarnation izany daholo. Ny fivavahana kristianina sy ny silamo ihany no tena tsy mivoy an'izay hevitra izay satria amin'izy ireo dia ny fanahy dia makany an-danitra na makany amin'ny toerana ijalian'ny fanahy. Kanefa kosa misy ny fivavahana izay mivavaka amin'Andriamanitra iray kanefa mino ny réincarnation. Ao anatin'izany ny judaïsme, ny cathérisme, ny druze koa ary ny rastafarisme koa ary dia mino an'izany réincarnation izany. Izany psikiatra hoe Ian Stevenson izany malaza amin'ny fikarohana momba ny réincarnation. Nandritra ny androm-piainana izy dia izany foana no nataony ary nitady porofo momba an'izany fiainana talohan'ny fiainana izany izy. Raha ny tena marina nefa dia tsy tena nekeny siantifika marina ny fikarohana izay nataony satria fijoroana vavolombelona no porofo hita fa tsy tena mivaingana. Mety nieritreritra koa ireo siantifika fa mety mifetsen'ilay fianakaviana raha ohatra hoe fetsifetsy izy fa tsy voatery marina daholo izay nolazain'ilay fanadihadiana nataony Dr Ian Stevenson. Ao anatin'izany ohatra dia rehefa mitantara Ian Stevenson dia betsaka ny ka efa hitany miaina an'izany réincarnation izany. Matetika ilay izy dia ankizy mbola kely foana ary mijoro vavolombelona tamin'ny fiainany teo aloha izay efa niainany. 19 no isan'ny zaza nilaza fa efa niainana izany fiainana teo alohan'ny fiainana izany. Ary misy ifandraisany foana ny fiainana teo aloha sy ny fiainana efa iainan'ilay ankizy ankehitriny. Mety ohatra hoe misy ratra kely dia hita amin'ny vatan'ilay zaza voateraka. Tahaka an'izany ozy izy misy ankizy izay manana tahotra tsy azo hazavaina. Misy ankizy matahotra amin'ny maizina na koa tahotra ny rano ohatra dia aminy dia ny zavatra rehetra tsy tonga ho azy ho an'ny Dr Ian Stevenson io. Nefa raha tena dinihana ozy izy dia avy nefa ilay tahotra. Ireny ohatra azo hazavaina fa niainan'izay ilay vatan'ilay olona teo aloha ka atahoran'ilay fanahy ilay izy. Ohatra hoe tamin'izany zao nisy zazakely tany Sri Lanka tany izay voadona amin'ny bus izy ary nipitika tany anaty rano tao anatina tambary ary maty tao anatiny tao. Noho izany dia rehefa mitantara ity zazakely izay voateraka taty aoriana hoe matahotra rano ary rehefa nanomboka ny teny izy
dia nanazava tamin'ny ray aman-dreniny fa matahotra rano ao izy satria tamin'izaho taloha dia maty tao anaty rano ny domina busy tafela tao anatin'ilay rano dia izay natonga an'ilay zaza natahotra rano. Teo amin'ny 7 taona teo moa ilay zaza taloha no matin'ny busy izay voatonan'ny busy ary maty tao anaty rano tao. Izany tantara izany manaprofo izy ilay docteur Ian Stevenson fa tena misy ny réincarnation. Ary rehefa nanao fanadihadiana izy momba n'izany tantara izany dia tena nisy taratasy be da be nanaprofo fa tena nisy tokoa ilay olona teo aloha ary marina daholo ny lazain'ilay zazakely momba n'ilay zaza 7 taona maty tao anaty rano tamin'izany. Arak'izany dia rehefa nahazo voly Ian Stevenson dia nanomboka nanao fanadihadiana momba n'izany réincarnation izany. Nandeha izy tamina toerana maro erak'izao tontolo izao. Nanisan'ny firenena izay mino an'izany réincarnation izany dia any Inde any. Tamin'izany izy dia nahita olona 520 ny aina n'izany réincarnation izany. Ary 7 amin'ireo any Sri Lanka. Rehefa nanontaniana izy hoe fa maninona firenena aziatika foana ny tena mino an'ilay réincarnation dia nanazava izy fa any amin'ny culture aziatika dia mihaino kokoa ny ray aman-dreny satria inonjareo ny zavatra tahaka izany. Fa raha ty amin'ny kultura hafa ohatra ty amin'ny firenena Europeana na any Amerika koa dia mety tsy dia mihaino an'izany ny ray aman-dreny raha mitantara zavatra ohatr'izany ny ankizy. Hany ka na te hitantara ary ny ankizy dia tsy afaka mandeha lavitra ao anatin'izany fitantarana izany. Matetika moa ilay izy ilay lazaintsika teo dia hoe zaza foana fa nefa kosa tsy any indiany no betsaka miaina an'izany réincarnation izany fa nahita koa i docteur Ian Stevenson fa any Amerika dia nisy zaza izay niaina fiainana tao alohan'ilay fiainana efa iainany. Misy zaza efa taona ohatra tany Virginie izay mitantara momba ny dadatoany maty tanatina lozam-pifamoivoizana 15 taona lasa talohan'ny nahaterahany io. Ary rehefa nanazava izy antsipriany mihitsy hoe izao no nahafaty an'ilay dadatoany dia nisikotra ilay ray aman-dreny hoe ahoana sy ahoana ary dia nanazava antsipriany mihitsy ilay zaza hoe ohatr'izao ny fizotran'ilay accident ary fantany daholo momba an'io dadatoany io izay tsy fantany akory ary mbola tsy nitantarain'ny ray aman-dreniny aminy na mivantana na tsy mivantana. Ary niteny io zazalahy kely io fa fiainany taloha izy maty tao anatin'ilay lozam-pifamoivoizana. Izany hoe ilay dadatoany ihany no izy. Ary rehefa mitantara io zazalahy kely io dia ohatrany hoe zaza efa taona miresaka izany fa ohatrany hoe fa niaina zavatra maro ary matafavoaka teny izay mbola tsy voatenin'ny zaza efa taona. Naizanaiza nefa hoy izy Ian Stevenson dia nahitana daholo an'izany kahana réincarnation izany. Ao anatin'izany ohatra any Europa, any Afrika, ny Indiana any Amerika koa ary dia miaina an'izany resaka incarnation izany. Naizanaiza eto ambonin'ny tany dia efa nahitana an'izany réincarnation izany daholo. Rehefa nisy nanontany moa izany Ian Stevenson hoe ahoana nahitanareo an'ireny olona ireny dia nilaza izy fa misy mpikaroka izay efa mitady an'ireny olona ireny ohatra hoe any Inde izao dia mivoaka gazety mihitsy ny resaka ohatr'izany ary dia antonony zareo ary anaovan'izareo fanadihadiana manokana mihitsy. Misy ny ankizy sasany ary izay ohatra hoe niaina réincarnation ary mitantara amin'ny ray aman-dreniny fa tarizany niaina taloha dia anaovana fanadihadiana hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'ilay fianakaviana izay nisy azy taloha, hoe nisy namono ve izy sa nisy zavatra nitranga nahafaty azy dia mifanaraka ilay fianakaviana hoe ahoana ny atao satria ohatra hoe ilay zaza te hiverina any amin'ilay fianakaviana taloha. Dia mivoaka gazety mihitsy ny zavatra ohatr'izany any Inde. Mihoana mihitsy ny fianakaviana roa-tonta dia ao anatin'izany moa betsaka ny zavatra mahamenatra. Ohatra hoe raha ohatra nisy olona tao amin'ny fianakaviana taloha izay namona an'ilay olona efa maty ka mipoitra tary amin'ny fianakaviana iray indray dia misy fanarahana tao. Mety koa hoe menatra ilay fianakaviana taloha dia mody tsy mahafantatra an'ilay zaza taty aoriana fotsiny. Tsy voatery ao anaty tanàna iray fa na an'ilay olona miverina rehefa miditra ao anaty nofo iray fa mety tanàna fanalavitra be mihitsy ary mifanantona amina toerana iray mihitsy ary ny fianakaviana roa-tonta amin'izany. Matetika koa izy Ian Stevenson dia ny zaza miaina zavatra ohatr'izany dia
miaina zavatra mialoha be foana. Ohatra hoe mahay mandeha mialoha be izy dia fa mahay miteny ary mahagaga ny ray aman-dreny ny zavatra voalazany. Mety hiteny zao ianao hoe mandainga daholo rangaly ankizy manao an'izany kanefa inona ohatra ny tanjon'ny ankizy 2 taona na 3 taona raha mitantara lainga? Asa tsy fantatro, fa nefa kosa tao anatin'izany fanadihadiana izany dia tsy misy mihitsy ny antony tokony andaingan'ny zaza 2 taona na 3 taona ary maro amin'izy ireo ary no tsy mahatadidy an'izany rehefa manomboka mialehibe izy ireo. Tany Liban zao ohatra ny tantaraiko anao dia misy zaza 4 taona izay vehivavy izy io ary tadidiny atsipiriany mihitsy hoe taiza izy ny aina talohan'ny nahafatesany. Rehefa tonga tany Ian Stevenson dia nanontaniana azy hoe mba meo antsipiriany amin'ny fiainana ny ainanao taloha ary dia nitantara teo ilay vehivavy kely ary tena maranitra dia maranitra ny sainy. Nitantara teo izy ary nanome antsipirian-javatra 80 tao amin'ilay fianakaviany taloha. Rehefa tonga tany moa zareo niaraka tamin'ny Dr Ian Stevenson dia nijereny dokotera daholo hoe inona avy ilay détail rehetrarehetra ary marina daholo. Rehefa natao nefa ny fianadihadiana dia hita fa mahatonga n'ilay vehivavy kely maranitra be dia ilay olona maty izay nosoloany dia olona tena mahay. Misy antony izany mahatonga ny olona mahay be, mety koa hoe nahay be izy tamin'ny fiainany teo aloha dia mitohy arak'izany. Ny ankabeazan'ny olona ny ainan'izany réincarnation izany dia maty tao anatina fahafatesana maherisetra, izany hoe mort violente. Matetika ohatra ny sasany zao ohatra hoe voatifitra ao amin'ny atoka dia rehefa teraka indray ilay zaza misolo anazy dia misy tache de naissance hoy ny vazaha ao amin'ny atoka n'ilay zaza. Dia tahak'izany sy tahak'izany daholo ny mombamomba ny fanadihadiana nataon'ny Ian Stevenson. Fa ao anatin'izany zao ohatra misy tantarana zazalahy iray izay antsoina hoe Sam Taylor no niainan'izany réincarnation izany ary ho tantaraiko anao satria nisy nanoratra boky mihitsy ilay izy izay mitondra ny lohateny hoe Life Before Life. Ao anatin'ilay boky dia mitantara ny mpanoratra fa i Sam Taylor dia zanak'olona izay zazalahy izy io ary réincarnation an'ny dadabe an'ilay dadany. Rehefa manolony kosona ny dadany dia miteny izy fa zaho izy tadidiko tsara fa mbola ohatrany hoe voamaly koa nanolony kosona lahy amin'ny dadany izany io satria ilay zanany izay réincarnation an'ny dadabeany dia miteny amin'ilay zanany hoe za koa tadidiko nanolony kosonao. Dia gaga be ilay dadany hoe fa ahoana ary izany? Dia nieritreritra moa ty dadany ty hoe mety mba resatresaka ataon'ilay zaza fotsiny izany fa ilay renin'ilay zazalahy no tena nanadiady hoe ahoana ary mba tantara ho anao hoe inona ny zavatra meny bebe anao tamin'ny andro nahafatesanao, izany hoe ilay vadin'ilay dadabeany izany. Dia nitantara ity zazalahy kely ity i Sam Taylor hoe talohan'izaho fato izy talohan'izao fiainako izao dia ny vadiko mikarakara ny sakafoko teo ambony fandriana tany amin'ny hopitaly, izany hoe milkshake foana izany no men'ity vadiny ity azy tamin'izany ilay bebe an'ilay zazalahy io. Dia marina tsara mihitsy ilay nitantarain'ny Sam Taylor momba an'izay fahafatesan'izay. Nanadiady teo moa izany ilay mamany hoe firy mianadahy dia niteny izy fa manana zandry vavy ozy izy ary izy koa efa maty. Fa hainao ve ozy izy fa rehefa maty ny olombelona dia avelan'Andriamanitra miverina fa ny zandriko vavy zao lasa trondro. Izay nitantarain'ilay bandy kely. Fa izaho ozy izy nisafidy niverina ato anatin'ity zavikeliko ity. Dia rehefa naseho sary izy hoe jereo anie ty sary ty mba tenenanao hoe aiza ianao ao anatin'ity sary tany ampianarana ity, izany hoe saran'ilay dadabeany tany ampianarana tamin'izany. Dia vao nisokafana ilay boky dia niteny ilay zazalahy hoe i Sam Taylor io hoe ito ary
gaga be ny olona hoe ahoana ny afantarany ny dadabeany izay mbola tsy hitany akory. Rehefa naseho sary hafa koa izy momba ny dadabeany dia fantany mihitsy ary marika an'ilay tômôbilina ny ankinan'ilay dadabeany eo amin'ilay sary hoe ty zao izy ty fiarako tia fiarako voalohany vidiko tamin'izany Pontiac 1949 izay ilay fiara. Dia teo moa dia gaga daholo ny olona ary dia nisy mpanoratra mihitsy nanantona ny Sam Taylor ary nanoratra an'izay boky tantaraiko anareo teo izay. Dia tahak'izany sy tahak'izany ny tafasiry momba ny réincarnation. Fa ianao ve zao ohatra mieritreritra hoe inona ianao tao alohan'izao? Raha ohatra maty ianao dia avelan'Andriamanitra hiverina dia hiverina ho inona ianao? Ho lasa trondro ve? Sa tsy fantatro, ho lasa alika? Na koa ho ao amina zazakely voateraka? Dia asa fa tahak'izany ny mombamomba ny réincarnation. Jody ny anarako dia narahanao teo tafasiry.